sy onaona ny teo Mahamasina fahiny. Rehefa nanangana tafika ny mpanjakaradama voalohany, dia nanototra ny Mahamasina sy nanamboatra izany ho toerana malalaka fanaovan'ny miaramila fanazarantena sy hetsika ara-tafika. Teo amin'ny lafin'ny fiariana dia toerana ny asan'ireo miasa ny hoditromby Mahamasina tao aoriana kely ny fanajariana azy. Rehefa niambora-dama voalohany, dia ny mpanjaka ranavalona voalohany vadiny no nanohy ny fanajariana ny Mahamasina. Ny taona 1395 no nametraka ny vatomasina etsy avaratra atsinan'ny Kianja ny mpanjaka ranavalona voalohany. Mbola nitohy ho toerana fanaovan'ny miaramila fanazarantena sy hetsika ara-tafika ny toerana. Nanomboka teo dia maro ireo kabary lehibe natao teto Mahamasina. Ny voalohany volana Martsa 536 dia teto Mahamasina no nikabary fandrarana ny fivavahana kristianina ny mpanjaka ranavalona voalohany. Lasa toerana fisehoan'ny mpanjaka voalohany amin'ny vahoaka i Mahamasina. Ny taona 1996 dia ny mpanjaka radama faharoa no niseho vahoaka teo Mahamasina. Ny 12 Novambra 1796 nisehoandrana valona fahatelo imasom-bahoaka voalohany teto Mahamasina. Rehefa tonga ny mpanjanaka dia natokana ho kianja fanaovana fanatanjahantena sy hazakaza-tsoavaly Mahamasina. Kianja mahazaka olona 3,000 no namboarin'ny Frantsay tamin'izany, izay tsy nasiam-panavaozana hatramin'ny fotoana niverenan'ny fahaleovan-tena. Rehefa nitsidika ny Madagasikara ny Général de Gaulle dia teto Mahamasina ny 13 Aogositra 1770 no nanaovan'ny kabary lehibe mialohan'ny safidianan'ny Malagasy ahaleo-tena. Teto Mahamasina ny 9 Jona 1770 no nanambaran'ny filoha Philibert Tsiranana tamin'ny fomba ofisialy ny fiverenan'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Miantomboka amin'izany ity fanambarana ity, Republika Malagasy dia miakatra ho eo ny fahaleovan-tena. Nanomboka teo dia niaina karazan-javatra maro i Mahamasina: lalao ara-panatanjahantena, hetsika ara-tafika, kabary goavana sy ny sisa. Hatramin'ny nidirana tamin'ny Repoblika faharoa ka mandraka ankehitriny dia indro nalehibiazana ny Kianja. Ity ankehitriny ity no fanalehibiazana fahatelo natao. Nandray lalao baolina kitra lehibe maro ny Kianjan'ny Mahamasina ary nampiaina ny fivoaran'ny ekipam-pirenena malagasy. Teto no nahitantsika ireo kitan'ny Club M izay lasa Scorpion de Madagascar taty aoriana, zokin'ny Barea. Ankoatr'izay dia nandray ireo fanokafana sy famaranana ny lalao iraisam-pirenena lehibe i Mahamasina. Teo ny lalao nosy aty amin'ny ranomasimbe Indiana ny taona 1970 sy ny taona 1970. Eo ihany koa ny lalao ny tany ny teny frantsay ny taona 1970. Teo amin'ny tantaram-pirenena dia nandray ireo fankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tena, ny fetin'ny tafika malagasy ary fametrahany ireo filohan'ny repoblika ihany koa i Mahamasina. Voatazona hatrany arak'izany ny toerana nananany eo amin'ny tantaran'ny pirenena. Nisy ihany koa ny zavatra nampanalelo ny tranga teto amin'ny Kianjan'ny Mahamasina. Tao anatin'ny taona vitsy dia nitombo ny mponina Antananarivo. Niamatoraka ihany koa ireo mpity sy mpanaraka lalao ara-panatanjahantena sy lanonana tato Mahamasina. Ny Kianja nefa tsy nasiam-panavaozana. Intelo-ny taona dia nisy ny fifanosehana namoizana ain'olona teo ampidirana. Ny taona 5 ny taona 20 ary ny taona 20 olona 20 no namony ainy nandritra ireo fifanosehana telo ireo. Sahirana amin'ny fandraisana lalao iraisam-pirenena i Mahamasina nanomboka teo. Nilaina arak'izany ny fanalehibiazana sy ny fampanarahana ny fenitra ity Kianja eto Mahamasina ity.
nandritry ny fitsenany ireo mahery fony malagasy avy any Ejipta ny 13 Jolay 2024 no nanambarany filo Andry Rajoelina ny anamboarana ny kianja Mahamasina ary antsoina hoe Kianja Barea manomboka izao. Ny sabotsy 9 Novambra 2024 no misy ny lalao farany natao tato amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny fanandrinan'ny Walia any Etiopia sy ny Barea Madagasikara. Nandrisy tamin'ny isa iray moatra i Madagasikara. Fitsisa kehitriny ary manaraka